Ty moa zany festisova dia mifaefatra. Ny fanomana moa zany dia efa katoko ny famaranana amin'ny 8 amin'ny sabotsy 8 novambra 2024 ao amin'ny tranom-bokon'ny olona misaotry. Manahoana ny fandaharam-potoana zany io? Ny fandaharam-potoana zany dia amin'ny festisova anazy zany dia vakisova 100 isan-jato. Satria nahatonga anazy vakisova eo aloha ilay famelomana ilay kolontsaina malagasy efa hita fa hoe tady simba ilay izy sady tsy fantatry ny olona intsony fa no manarakaraka an'izay amam-panao gazety kiran'ireo tarika ireo dia misy sehatra trangam-piarahamonina samihafa eny amin'ny tazany zareo izay ataony tononkira ka izay ilay tononkira izay no anisany misy mesazy ary ilay mesazy dia ilay thème zany dia hoe ady amin'ny resaka herisetra ho an'ny ankizy sy ny vehivavy. Tarika 12 ny mpandray anjara eto Antananarivo renivohitra mandray anjara amin'io zany ny amin'ny mpanao vakisova izany hoe ahitana ny zareo any Tsiadana Ampamarinana zareo Beoririka B52 atao madinika zareo Andramanalina Andraisoro Analamahentsy Androndra misy an'ireny zareo amin'ireny Akonakazo sy ny sisa zany maro zareo. Izany hoe hira firy isaky ny tarika no atao zany mandritra an'ilay festival? Hira telo zany no apetraka amin'ny tarika anankiray dia ny hira ray zany misy an'ilay mesazy dia ady amin'ny herisetra ho an'ny ankizy sy ny fanentanana n'olona koa ny olom-pirenena dohetra satria nampandroso amin'ny Madagasikara taloha hetra isan-da ka mila tena mba fanentana ho an'ny olom-pirenena tsirairay aby io eo ihany koa zany resaka ilay hoe fihavanana malagasy.